Ry vahoaka malagasy sy ny vahoaka n'Antananarivo, voaraiko ireo fangatana nataonareo mba hilatsahako ho fidiana ho ben'ny tanàn'Antananarivo renivohitra, satria efa nilaza taminareo aho fa tsy amboadidy, efa nametoky anareo aho fa tsy hamela ny vahoaka malagasy irery, ary efa nanambara taminareo aho fa hanokana ny andro sisa rehetra iainako anarena ny firenena malalatsika ity. Noho izany, rehefa nandinika tamin'ny fotoana, rehefa avy niresaka sy nahazo ny tso-drano avy amin'ny fianakaviana, indrindra i Neny, rehefa avy nifanakalo-hevitra tamin'ireo namana sy tapaka mpanao politika sy ireo fikambanana maro samihafa, rehefa avy niresaka tamin'ireo rafitra mikarakara ny fifidianana, ary rehefa nahazo ny tso-dranon'ireo ray aman-dreny dia nametraka teo am-pelatanan'Andriamanitra ny fikasana sy ny faniritsika rehetra, ny asa izay ho atao dia nanapa-kevitra fa hirotsaka ho fidiana ho ben'ny tanàn'Antananarivo renivohitra Madagasikara. Noraisiko izany fanapa-kevitra izany ho fanarenantsika miaraka ny renivohitra Madagasikara, ary ho fanomezana ny tolona ho fanavotana ny malagasy. Apetraka manomboka androany ireo fangatahana ny antonta-taratasy rehetra ilaina amin'izany filatsahako ho fidiana izany. Mino aho fa tsisy intsony ny sakatsaka tsy ahafahan'ny kandida hilatsaka ho fidiana amin'ny fifidianana izay ho avy. Farany dia mitaona sahady ny vahoaka n'Antananarivo renivohitra sy ny vahoaka malagasy rehetra ho vonona indray anjara mavitrika amin'ny fifidianana izay ataontsika amin'ny faha 1 ambin'ny 10 ny volana Desambra ho avy izao. Ombantsika mandrakariva ny Andriamanitra.